Aleloia, mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, anio talata fa 14 ny volana janoary 2025. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia ampaherenao amin'ny tenin'Andriamanitra vitsivitsy zany izay mampafantatra antsika zany amin'ny tokony iomanantsika, ary koa zany tena hoe mba ampiovantsika zany amin'ny ara-panantsika koa zany eo anatrehan'ny Tompo mba tsy ho tahaka ny jentilisa isika, ka hoe hieritreritra anyity tany ity zany hoe hiaina eto mandrakizay. Ry havana be dehibe mihitsy ny fampitandremana sy ny efa hitantsika izao, ry ava-malalo amin'ny Tompo, alohantsika hivavaka alohany anambarako izay tiany fanahy masina ampaherezana antsika. Hiara hivavaka sika tompoko. Jesosy tsara indrindra ianao, masina indrindra ianao Jesosy malala ary tsy misy toanao. Mangataka aminao Jesosy malala andray ny contrôle ny momba manontolo Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ka oka tompo ny fanahinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina Jesosy hietry ambany dia ambany Jesosy, fa misandrata tompo malala oka koanao Jesosy ampifoha ny masom-panahy ny olona tsiraray avy Jesosy, satria anao Jesosy miantso anay ary manambara aminay fa ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy, ka olona manao ahoana no ho hitanao Jesosy rehefa ho tonga eo anatrehanao izay. Tompo malala mangataka ny ranao, andrakotra ay sy ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy, raha kofy amin'ny ranao zay Jesosy malala ka miny anaranao tompo no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika zay mitady alefa ny anafokanay, dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, tsy ambinina izany fa averan-davakilelo zany naran'i Jesosy avy Nazareta. Ka raha kofy ny ranao zay Jesosy oka ny ranao manda afo manodidina anay, ka misandrata Jesosy, misandrata Jesosy, ovay ny olonao, kasi ny olonao tsiraray avy Jesosy izay tonga Jesosy miaino ny fampitandremana izay hoeti ny fanahy masina hoeto Jesosy malala izay tiany ambara ihany no aoka ho tanteraka, ka misaotra tompo malala aleloia, ny voninahitra dia ho anao rery ihany, mandrakizay dory, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny zavatra tiako ambara dia hitantsika tsara ny zavatra miseho eran-tany, hitanao angambany ny zavatra miseho any Los Angeles, eo ihany koa ny any Mayotte, eo ihany koa ny any Madagasikara. Ry havana mbola misy ny toerana hafa isan-karazany, ry havana mila isika tena mifoha, efa tonga teto ny ten'Andriamanitra tamin'ny fiandohan'ny taona fampitandremana antsika, efa manomboka, efa miseho ny zavatra maro. Ry havana, aoka isika tena hifotanteraka ary ambina. Ny zavatra tokony ho tsapantsika dia Andriamanitra mihitsy no mihazona izao rehetra izao. Manamarina foana zany ny fanahy masina amin'ny verse, ka anome verse anao aho ny amin'ny fahalebiazan'ny Tompo. Rehefa avy eo manambara kely ny mombany amin'ny zavatra izay nasehon'ny Tompo tamiko zany mombany amin'ny any California, zavatra miseho mety hitanao ihany koa ngambany amin'ny YouTube. Afaka mijery ianao mba hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary ny tiany mba hiovantsika. Tompo tiany Tompo hiova isika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manambara izany fahalebiazana izany ny amin'ny zavatra izay miseho eran-tany. Mazava tsara ny teny, mila zany itsika mamaky tenin'Andriamanitra. Raiso ny teniny azakamo. Raha mahatsapa fahakamona ianao mamaky tenin'Andriamanitra dia oka ho fantatrao fa satana izay, devoly izay. Ry havana, anatin'ny délivrance dia miteny mihitsy nge ny fahavalo manakana antsika tsy hivavaka. Manakana antsika tsy hivavaka izy. Raiso ny ten'Andriamanitra, toero ny devoly dia andositra izy. Ry havana, raisintsika aloha ny ao amin'ny bokyny Salamo 7:7. Salamo 7:7 dia mivaky toy izao ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany. Tamin'ny rivotra avy any Antsinanana no namakinao ny sambony Tarsisy. Amen. Janoko hatreo aloha. Ry havana, Andriamanitra izany no mihazona ny rivotra. Tamin'ny rivotra avy any Antsinanana no namakinao ny sambony Tarsisy, zay le ten'Andriamanitra. Afaka vakinao ny manontolo zany amin'ny 7:7 zany. Ny salamo dia tsy atao hoe toko satria firana matsy,
fa ao amin'ny 7 zany ao amin'ny salamo afaka vakinao zany eo amin'ny andininy 7. Ny rivotra zany avy any Antsinanana zany no namakin'Andriamanitra ny sambony Tarsisy. Eo zany ho zavatra anankiray manambara sady momba ny amin'ny rivotra ho tonga amin'ny zavatra tiako ambara rehefa aveo arakaraky ny verset izay hoenitsika zany. Dia ho raisitsika indray ny ao amin'ny Jona azafady ao amin'ny Jona 4:7 Jona 4:7 io tantara io dia momba ny Jona mpaminany zany izy ilay nirahin'ny Tompo andeha hiteny zany any amin'ny Ninive dia nandà zany izy. Dia oka ianao mamaky ny tantara fa eto amin'ny andininy 9 zany no raisiko ao amin'ny 4 manambara fahalehibiazan'ny Tompo zany hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany. Noho ny niposaka ny masoandro dia nanomana rivotra mahamay avy any Antsinanana Andriamanitra ary namely ny lohan'ny Jona ny masoandro dia nangataka ny ho faty izy sady niteny hoe aleoko maty toy izay ho velona. Amen. Ry havana, Andriamanitra zany no nanomana rivotra mahamay. Tanareo zany izy no manomana ny rivotra satria izy no miazona zao rehetra zao, izy no namorona zao rehetra izao. Eto tena Andriamanitra dia manambara hoe izy zany no nanomana ny rivotra mahamay avy any Antsinanana amelezany zany ny lohan'ny Jona satria i Jona tsinona ny amin'ny tantara eto zany Jona dia ny amin'ny fahatezerany ny amin'ny famindram-pon'ny Tompo ny amin'ireo ny ao amin'ny tanàna Ninive. Oka ho vakinao ny tantara. Ry havana, mbola misy verset maro nomeny Tompo fa tonga dia ambarako ny zavatra tiako ambara aloha amin'izay mba tsy ho adintsika zany ny zavatra tena hoe tiany fanamasina zany ampahafantarina antsika. Ry havana, eto manambara hoe Andriamanitra zany no mitana ny rivotra sy nanao ny rivotra. Raha mijeritsika ny toerana any Amerika zany fantatsika tsara Los Angeles ny amin'ny may amin'izao fotoana izao mbola tsy maty ny afo. Ry havana, rivotra mihoatra ny 100 kilometatra ny amafy ny rivotra no tonga avy any akaiky ny tendrombohitra avany nanomboka nandoro ny tanàna ny mpanan-karena, ny olona vedety araka fitenentsika. Ry havana, tena mampagaga ny herin'Andriamanitra. Marina fa misy ihany koa ny olona mahantra zany na olona tsotra zany mipetraka amin'ny toerana any, fa raha nijery aho ny amin'ny zavatra misy eo zany dia ilay fahalehibiazan'ny herin'Andriamanitra efa mitsara ny tany izy araka ny nambarako, efa mitsara ny tany ny Tompo. Dia raha mijery isika afaka mijery ianao ho anao zay tsy afaka tonga dia ambarako aminao zany zavatra zay tia ny fanamasina zany ambara eto, zavatra hitako izany. Dia tamin'ny fotoana ny atombon'io na andro vitsy angambany teo eo dia tsy maintsy miala zany ny olona amin'ilay toerana. Ry havana, olona tena manan-karena ireo olona ao amin'ny toerana io zany amin'ny toerana io zany maro zany izy ireo tena manan-karena. Ao ireo olona mpilalao sarimihetsika izany, ao koa zany ny amin'ny zavatra hafa maro samihafa. Ry havana, noho ny efa nasaina niala izy ireo tamin'ilay toerana, misy ny tsy mety miala, misy ny hiaro ny tranony, hiaro ny fananany. Ry havana, mila mitandrina isika. Misy ny tena efa hoe efa tonga tsy alavitra tsony ny afo zay vao nivoaka ny trano. Ry havana, aza mifikitra amin'ny tany re tompoko, aza mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Any boky Matio dia manambara marina fa ho lanin'ny kalalao any ny zavatry ny tany. Aoka tsika hiariarena any an-danitra, aoka tsy fikitra amin'ny fahatserovana eto amin'ity tany ity. Misy tao zazavavy anankiray hitako tamin'ny YouTube izy zany tena nitomany mihitsy izy satria tsisy tsony ozy izy ny fahatserovana izay napetraky ny ray aman-dreny zany satria mba tiany omeny ho an'ny zanany nefa mbola tanora izy. Ry havana, zavatry ny tany misy koa ireo olona
zavatra tsy mahita ao an-trano zany dia misy na teo tokotany angambana izy io statuena Bouddha fanompotsapy marikoriko. Mila mitandrina isika tompoko. Aoka tsy amin'ny vola makarena no tokony hobanjintsika, fokotsika hijery an'Andriamanitra, okotsika hijery ny fitiavan'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra anankiray ao bokin'i Jeremia, io no omeny fanamasina teo dia mampafantatra mihitsy ny amin'ny falebiazan'Andriamanitra izany, ny amin'ny fitsarana ataony. Jeremia 1:5-9:1. Ovakiko hatramin'ny 9:7. Manambara zany momba ny amin'ny sampy izany sy ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra ovakiko amin'ny anarany 5:9. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy dia mampiakatra raona avy tany amin'ny farany tany, manao ny tselatra ho any ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny trano fitahirizany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menatra ny mpanehy volamena rehetra noho ny amin'ny sarin-javatra voasokitra, fa fitaka ny sarin-javatra voarendrika sady tsy misy fofinaina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikaiky foana amin'ny andro amalihana azy dia ho levona izy. Amen. Hitanareo izany? Ho levona izany ny sarin-javatra voasokitra. Ry havana, eo ny amin'ny volamena, eo ny amin'ny volafotsy, eo ny amin'ny statut ninina io, na vola koa io, ho levona izany. Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra mandevona an'izany, mandevona an'izany. Jereva amin'ny 5:9 eo amin'ny tapany farany eo. Jereva ny ten'Andriamanitra, manao ny tselatra ho any ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny trano fitahirizany. Amen. Avy amin'ny trano fitahirizany no amoahany tompo ny rivotra. Aleloia. Tsara be Andriamanitra. Avoakany avy amin'ny trano fitahirizany. Izy no manangona an'izany amin'ny toerana misy azy. Na ny rano koara, na ny rano koara. Ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany dia manambara momba ny amin'ny rano. 5:7 ovakintsika. Dia 5:10 ihany koa. Hoy ny teny tompo ovakiko amin'ny anarany. Ary Andriamanitra ny teny hoe, aoka hiangona ho eo amin'ny toerana iray ny rano izay eny ambanin'ny lanitra, ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Ary nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina, ary nataony hoe ranomasina ny rano tafangona, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Amen. Hitanareo izany? Andriamanitra zany no ny teny hoe aoka hiangona ho eo amin'ny toerana iray ny rano izay eny ambany lanitra. Ry havana, eny amin'ny abakabaka izany. Jereo ane tsisy orana ny latsaka tany amin'izy ireo, fa tena hoe afo tena afo avo be no mandoro, ary hatramintsika miteny izao dia mbola mitoy izany. Ry havana, maina tanteraka ny tany. Nefa jerevy any amin'ny toerana hafa any Mayotte, jerevy ndray koa nefa ny rano be. Andriamanitra no manokatra ny varavaran'ny rano. Misokatra ny varavaran'ny rano dia milatsaka ny orana. Varavarana any an-danitra io, varavarana any an-danitra io, eny amin'ny abakabaka. Zay le oram-be. Andriamanitra mamaly ny tany. Aza mifikitra amin'ity tany ity, oka isika tena ifo. Ny zavatra tena hoe mampalahelo ihany koa hitako tamin'izy ireo zany izy ireo le hoe tsy maintsy miala amin'ilay toerana any Los Angeles io dia nandray ny fiara zany ny maro. Olona mihoatra ny 180,000 zany tsy maintsy miala amin'ny toerana misy an'izy ireo eo dia zavatra niseho samy nandray ny fiara zany ny olona zay hoe hiala any. Misy tsy niala ny trano hoy ao. No ny aveo tsy tafavoaka firy ny toerana satria feloatra ny fiara, dia lasa zany tena hoe tratrany embouteillage. Ry havana, tsy maintsy nidina ny olona mandeha tongotra satria maitonga ny afo. Hitanareo zany, tsy tonga ny rano amony ny afo, tsy ampy ny rano amony ny afo.
dia tsy maintsy mivoaka ny fiarany olona, mivoaka mandeha tongotra, misy ny mitomany, misy ny mikikika. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Maro amin'ireny olona ireny izay tena hoe tsy natsapa zany hoe fijaliana izany, satria tena nitezany atao anatin'ny arena. Aoka isika angoraka ihany keo, hivavaka ho an'olona tsiraray avy satria ho avy Jesosy. Aoka isika ho mpamindra foko tahaka ny tompo. Aoka isika alahelo hibebaka ho an'olona tsiraray avy, na ny any Mayotte io, na ny any amintsika io, jerevo ny amin'ny cyclone. Ny rano dia tondraka, ka mila isika mivavaka tondra ny olona eo anatrehan Jesosy. Aoka tsy hikritika, aoka tsy tsaratsara, fa aoka alahelo, satria fanahy no vonjena, fanahy no tiany tompo vonjena. Ry havana izay ny anio ajanoko hatreo, aoka isika tena atahotra an'Andriamanitra, aoka isika tena hiomana, fa ho avy Jesosy. Andriamanitra dia mamaly ny olona tsiraray avy araka ny asany. Verset farany novakiko, izay tsapako eto asain'ny fanamasina vakina ihany, ao amin'ny Petera 2, toko 7:10. Hoy ny tenin'ny tompo hovakiko amin'ny anarany. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho may avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Ry havana, mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ho avy ny tompo, ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy. Ry havana, alefy sarenin-tsaina io lanitra io, fa tena andeha mafy be zany io lanitra io. Ary ny ten'Andriamanitra manambarako hoe ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Ho levo ny afo, ho levo ny afo. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny ten'Andriamanitra tsy mba ho levona. Ao amin'ny Marka 7:1-3 izany. Ho levona ry ity tany ipetrahantsika ity, ka aza miarairena eto ambonin'ny tany. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe ho levo ny afo ny tena zavatra rehetra, ka ho may avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Ry havana, aoka isika tsy hiarerena ety ambonin'ny tany, omano ny mandrakizainao, fa ho avy Jesosy. Izay tompoko ny anio fa mahereza, mivavao any hafa, aza tia tena mba mindrafo amintsika Jesosy. Amen. Mahereza tompoko, voninahitra dia ho azy rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma tompoko.